Mbola eo amin'izay vaovao zay atrano dia nisy ny fandikana ny sata amin'ny feny syndika maleo tena ny mpiasana ny sat jirama mikasika ny fanambarana apaibe maso fanalana ny filoha nasionaly Andriamatoa Mamirina Ihaja. Manoloana izay indrindra ary dia nisy ny fanambarana izay nataon'ny barao nasionaly ny sat tetsy Ampandrana. Manoloana izay zava nisy izay. Nisy ny fandikana ny sata amin'ny feny syndika mahaleo tena ny mpiasana ny sat jirama mikasika ny fanambarana apaibe maso fanalana ny filoha nasionaly Andriamatoa Mamirina Ihaja. Io no nivoatra nandritry ny fivorian'ny sat tetsy Ampandrana. Nanao fanambarana tokoa ny barao nasionaly ny sat dia ny toerana manoloana ny zava-misy. Manoloana ny fanapaha-hevitra izay fandraisin'ireo mpitantana sady ny 7 Aogositra 2017 lasa teo satria niombonay masitra indray fo ka misy tokoa no namana namakivaky ny satafototra izay ijoron'ny syndika sady ny amin'ny filazana ny fanalana ny filoha nasionaly ny sady dia ny congrès nasionaly ihany no manana fahefana feny manala ny filoha nasionaly ny sady ary iomboanay rehetra hevitra ny fiarovana izany satafototra izany. Koa dia mafisinay izay tonga eto fa mbola Andriamatoa Ihaja Mamirina ny filoha nasionaly ny sady mandrava tonga ny congrès nasionaly izay anavozana ny fanavozana ny fifidianana ny vaovao tantana ny syndika sady amin'ny fataony manaraka. Ary izay teny tsy amin'ny fanaraka amin'izay voalaza etsy ambony dia miteny ny anarany tena manokana. Ity natao mba ialana amin'ny fikorontana-tsaina ny mpiasa mpikambana sady manerana ny nosy ary anaovanay rehetra izay voalaza nanatrika. Syndika moderna ary tsy misy resaka mandeha amin'ny fony sat hoe Andriamatoa Mamirina Ihaja fa miaro ny tombotsoany orinasa dia ny jirama sy ny syndika mpikambana ao aminy. Tsisy resaka fony mihitsy zany fa resaka fiarahana-patana tombotsoa ambony syndika tombotsoa orinasa zay samy tombotsoa ambony firenena. Dia arak'izay tapak'izay dia izahay zany dia mbola miantso ny mpiasa ihany ivelona hiasa mampianto ny grevy ary mbola mafisina etoa zany fa araka ny fanakaozan-kevitra efa mandeha dia ho avy indray zany concession an-drano mandrisy roapolo taona tsy hoela amin'ny conseil de ministre amin'ny herinandro indray zany dia ho azontsika mpiara-miasa tao jirama ka ny fanontaniana petraka hoe rehefa azo concession an-drano roapolo taona azo concession jiro roapolo taona akoatran'ny eo amin'ny 40 mégawatt fanontaniana petrako efa azo ny audit atao amin'ireo contrat fanaovana amin'ireo fournisseur d'énergie privé ireo ny fanontaniana petrako ho antsika mpiara-miasa mbola tsy ato ny filevena ve ny telo ka 7 zay raha dinika na médiation ka ny ministère miasa dia efa voavaha daholo ihany koa fa mandaina zay milaza fa tsy voavaha izany telo ka 7 amin'ny faraparan'ny volana Aogositra izao ny congrès nasionaly ny sat ahafahana miroso amin'ny fividianana izay filoha vaovao hitarika ny syndika mandritra ny 4 taona.